225 ny ankohonana misitraka ny tetikasa Vatsin'Ankohonana ho an'ny distrikiny Vohipeno. Raha toka 225 izy ireo no mahazo izany ao amin'ny distrikiny Manakara. Vola 4 alina ka hatramin'ny 9 alina ariary isaky ny roa volana no sitrahan'ireo ankohonana amin'izany. Ireo mponina tena marefo ara-pivelomana no misitraka ity fandaharana asa fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola ity. Eo anefa matsina ara-bola fa manampitosika ireo ankohonana misitraka izany amin'ny alalan'ny tantsorika ihany koa ny Fonds d'intervention pour le développement na ny FID mpanatanteraka ny tetikasa mba hananana ireo olona ireo fivoarana sy fiariana maharitra ahafahany miala ao anatin'ny fahasahiranana lalina. Ohatra amin'izany fampidirana ireo ankizy any an-tsekoly, ny fampianarana ireo mpisitraka ny resaka fambolena sy fiompiana ary ny fanaovana asa tanana ahafahany mahaleo tena eo amin'ny resaka fidiram-bola, hananana izy ireo fiariana matotra sy maharitra. Eo ihany koa ny fampianarana azy ireo hanao dahiry. Tsy adinoina ao anatin'izany ny fampivoarana ny mahaolona sy ny fampianarana ireo raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana ahafahany mitondra ny ankohonany any amin'ny fampivoarana sy ny fandrosoana. Isan'ireo nisitraka izay fanampiana sy tantsorika izay, ireto renim-pianakaviana ao amin'ny fokontany Vatomasina Vohipeno ireto, toerana misy ny sehatra mahasoa, anatanterahana ny fampianarana sy ny fifampizarana rehetra. Intelopolo ay nandray Vatsin'Ankohonana. De klasy de 3e zany ny zanako nanomboako nandraisako Vatsin'Ankohonana. Vola azoko tamin'iny zany naniseko ny zokiny. De nahatongavany amin'ny université zany. De na afaka baka anazy. Da amin'izao zany ny zokolo zany efa mampianatra. Fa mandray vola yahy de tsy maintsy miaraka ao zany manao tahiry. Isonjovana ny hoavin'ny ankizy. Farim-piananay taloha zany da ohatrohatra mivarobarotra magnano mofo satria sahirana agny taloha ma. Da la panampisy tony FID nagnome volany misitriky ny Vatsin'Ankohonana tony zany mba ohatrohatra na tombosoa zany na vita WC, miompy, madio gn'aigna la tema efa manakara-panondro sy ny kopiny zaza mianatry. Da zay zany ny tombosoa. Da mba mivoatra zany gn'aigna zao madio. 7 volana iahy nianatra zay. Mbola sy nianatra mihitsy ka nova zany iaho zao satria iaho teo zany tena sy nahay na a na o na i na e. Na iaho zao zany de efa haiko zany magnavaka an'io zana soratra sy ny reny soratra. Efa misy zany ny zanako avy nianatra agny sekoly mampitondra taratasy na kahe soniavina hoe ty mama izy ny kaheko soniavina de efa haiko zany misoniana azy zao. Iaho te sambakain'olo koa ndre da misy zany taratasy egny andalagna egny na egny amin'ny plaque egny zany mba haiko zany magnavaka anazy. Misy ny fifantenana sy ny fipetrapetraky ny FID amin'ireo olona misitraka n'ity fandaharana asa ity. Anisan'izany ohatra ny fahatapahan'ny fanampiana raha vao manapaka amin'ny fianarana ny zaza misitraka ny Vatsy. Nanomboana azy io de tao amina district anankidimy teto Madagasikara ihany aloha mbola tetikasa andrana le izy. Tia mpianatra zaza ny tanjona de ny tanina koa izy ireo zany ampiditra ireo zaza efa nitsokan-daharana iverina ao an-tsekoly anovo fahalalana sy hampivoatra ny fiainany. Ny tanina koa zany ny resaka fahasalamana tao anatin'ny tetikasa niainga tany amin'ny zaza madinika aloha le izy. De ny fampivoarana an'le zaza, fampivelarana an'le zaza de ny mbola any am-boka mandra-pahatonga azy lehibe. Tsy adino koa nefa mifandrindrana fiainan'ny fianakaviana amin'ny resaka fandrindrana fiterana izay miteraka ny faharefon'ny tokantrano tsirairay. Nomena vola izy ireo, tsy nomena fotsiny fa nomena tosika koa ahay tahiry ary indrindra ahay ampivelatra ny seha-pivelomany sy ny seha-pamokarana. 5 taona moa ny faharetan'ity tetikasa ity ary farana amin'ny volana Martsa 2024 izany ho an'ny distrikiny Vohipeno. Faritra 720 misitraka ny fandaharana asa Vatsin'Ankohonana manerana ny Madagasikara izay ahitana ankohonana marefo 305 alina.